Tinella aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Baolay, Vitre, Manulchanao, ni Vaovao. Voatoitoina ny fahalalany asa fanaovan-gazety noroany ireo mpanao gazety tsy miankina teny avoloha androany maraina nandritry ny fiaonan'ny fanjakana malagasy ny vondrona eropeana izay niresana ny famatsim-bola sy ny fanampiana avy any ivelany. Tsy tokony hiamba-amba ny HCC mikasika ireo kety napetraka ny vondrona ambodivona raha efa namaly izany izy ireo teo aloha hoy ny ministra ny fitsarana teo aloha nosolombam-bahoaka ny Madagasikara Kristina Razanamasoa androany. Manany sy ny tsindry manjo ny HCC izy ireo. Tsy azo atao ny manditsy avatavony hoy ny Premier ministre Jean Ravelonarivo raha nanontaniana momba ny raharaha andramena androany. Tsy mbola tratra ilay samby minifang nandositra tamin'ny afakimaly miaraka tamin'ny andramena. Iny ary no nataon'ny fitondrana rajaonarymampianina nandritry ny herintaona voalohany efa nanomboan'ny ady amin'ny resaka andramena. Simbatra any amin'ny 700 no ny gabraraka ny lalam-pirenena fa 470 mikatso ny fampiakarana ny vokabary 2 andro no anaovan'ireo fiara-pitatitra anambatondrazaka mampitoy an'Antananarivo manjaka ny tsolitra ataon'ireo fiara be ny orinasa Croma isokafa ny barrière de pluie ka manimba vetivety ny lalana. Androsia andresy lahatra ny filoha Poutine namerina filaminana ao antsinanan'ny Ukraine ankehitriny ny filoha Hollande sy Angela Merkel nandritry ny dian'ny tany Moscou androany. Manohana ity fanelanelan'ny firenena rototo ity ny Amerikanina sy ny vondrona Eropeanina. Ny andindiny zavatra. Tanane 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 rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Vitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63 Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Inona zany eritreretin'ilay atao cadeau an'amy ty Saint-Valentin ty? Inona ty indre? Izay omena tiako daholo. Ary ny cadeauko mba inona ki? Chut, surprise. Joyeux Saint-Valentin J. Ary aiza ny anahy? Tinella aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Baolay mirary fety sambatra ho an'ny mpifankatia rehetra. Bon ben je vais partir là hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara, ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany, fitsidiana maimaimpoana,
mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar, évolution immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et puis... Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la CAN Orange 2015 sur Canal+ Sport. Et oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Bénéficiez de 5 milliards de remboursements pour tout premier paiement par Orange Money. Bonne CAN Orange 2015 sur les chaînes Canal+. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ny KOLO TV miaraba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany vaovao mikasika ny toetry ny andro avy hatrany no isantarantsika ny fiarana amin'ity anio ity feno ny fepetra maharivo-doza ilay andro ratsy tany amin'ny lakandrany ny Mozambika ka nahazoany ny anarana hoe Fondi tamin'ny 3 ora hariva teo. Ny toetra tany amin'ny 310 kilometatra atsimo andrefan'ny Morombe ny Fohibeny ary mizotra miaina atsimo atsinanana ny Indiany. Mbola itony orana arak'izany indrindra fa ny amin'ny faritra Andrefanosy hatreto vinavinaina tsy hiditra tanety io rivo-doza io na izany aza tokony homana avy hatrany ireo mipetraka ny amin'ny faritra Menabe sy Atsimo Andrefana. Faritra Mena naloza mitatao an'ny faritra Boe, ny Melaky Menabe sy ny distrika ny Maivatanana, Kandreo, Beroro, Ankazo Abatsimo, Sakara, Toliary Voalosy faharoa ary Morombe Lokomavo naloza manambana kosa ho an'ny faritra Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinankaratra, Matsiaritra ambony, Amoronmany, Iorombe, Androy, Anosy ary ny distrika ny Betroka, Amboasary Atsimo, Benenitra, Betioky Atsimo ary Ampany. Loko maitso na fampitandremana kosa ho an'ny Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinana ary ny distrika ny Tolanaro. Fa voalohany teo amin'ny tantaran'ny Madagasikara ny fandroana mpanao gazety tsy miankina mandritry ny kabaran'ny filoham-pirenena nitranga izany androany teny Iavoloha inona amin'ny resaky ny fanjakana sy ny vondrona Eoropeanina no afenina amin'ny vahoaka malagasy tako ny tsy fahaiza-manao nataon'ny arifenitra sy ny lavaka eo amin'ny serasera ny fiadinan'ny Repoblika ny kabaran'ny filoham-pirenena tamin'ny fiona ny fanatrehana tamin'ny vondrona Eoropeanina androany. Fanadidiny Zora Kotondrina. Ankona avokoa ireo mpanao gazety tsy miankina nasaina ho tonga teny Iavoloha anangona ny vaovao momba ny fiaonan'ity fitondrana malagasy sy ny vondrona Eoropeanina. Tranga tsy fanao eran-tany no niseho tao anatin'ny kabarin'ny filoham-pirenena no navoaka ny mpanao gazety. Tsy nisy fanazavana, tsy nisy inona. Ny hainao manjery-panjakana sy ny pakasarin'ny fiadidinan'ny Repoblika sisa no nitsanona teny Iavoloha. Tsy nisy nahazo na inona tamin'ny votoantin'ny filoha na ny governemanta ary ny vondrona Eoropeanina ny mpanao gazety rehetra. Tsy fahaizana mandrindra asa ve sa baiko. Elle a permis la visite
à Madagascar au mois de juin 2014 du commissaire européen principal. Tsy mbola tapitra kory ny kabary fiarabana sy fanokafana nataon'ny filoham-pirenena dia navoaka ny mpikarakara ny arifenitra avokoa ny mpanao gazety tsy miankina rehetra. Etsy andanin'izay nisy ihany koa ny famerenana ireo mpanao gazety tsy voaka ny lapa hatramin'ny fahavitany fivoriana izay naharitra ora 3. Nambara fa aorian'izay vao isy ny fiaonana amin'ny mpanao gazety. Tsy nisy nanaiky izany anefa ny mpanao gazety ka samy nirohitra ny azo ny fivoahana avokoa. Notariany filohan'ny olavitry ny mpanao gazety. Fanavakavahana fa indrindra fanitsakitsahana ny asa fanaovan-gazety ity nataon'ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina ity, hoy ny mpikambana maromaro tao amin'ny olavitry ny mpanao gazety manoloana izany. Sady mandoto no manome endrika ratsy ny fitondrana Rajaonarimampianina ity zava-nisy androany ity. Miverina indray eto ilay fiteny hoe afa ny tenenin'ny vava, afa ny ataon'ny tanana amin'ny fanaovana politika. Vao omaly ny ministry ny serasera no nilaza ho retany iren-danitra fa ilaina ny airon-manjery tsy miankina amin'ny resaka raharam-pirenena. Tsy ho vitany ianao manjery fanjakana samby irery ny antso ny malagasy koa mpanatray tena lehibe nefa monina tokoa no anangiako antsika rehetra mpikirakira ny serasera satria aim-pirenena ity. Ka rehefa fanangonam-bola rampitsy 7 Febroary ihany ve vao raharam-pirenena fa rehefa resaka fifanarahana ara-bola amin'ny vondrona Europeanina tsy raharam-pirenena, aiza ho aiza ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Sany fahita lafim-panjakana TVM sy RNM irery no azon'ny mpanao politika fehezina ka avoaka ny trano ny mpanao gazety tsy miankina rehetra, mampametra-panontaniana ny zava-misy. Mbola ankamatatra kosa satria eto ny famoahana ny famatsim-bola manaraka avy amin'ny vondrona Europeanina, mbola andalina ny fanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny vondrona Europeanina amin'ny famoahana ny ampaham-bola manaraka raha nambara ny mahasoivony ny vondrona Europeanina eto Madagasikara androany. 520 tapitrisa euro hatreto no efa afaka ampiasain'ny fanjakana malagasy hatramin'ny volana Desambra 2024 efa ao anatin'ny tahirom-bolam-panjakana io vola io raha ny fanazavana hatrany ny fampandrosoana ny tolo ambanivohitra sy ny fitinjara-pahefana no tena iantefan'ny fanampiana avy amin'ity vondrona ity. Zorako tondrina hatrany. Mbola maharitra hatramin'ny taona 2024 ny fiarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana. Mananjanja ny fifandraisana eo amin'ny roa tonta araka ny nambaran'ny Praiministra teo. Tafakatra 720 tapitrisa euro ny fanampiana ara-bola ho an'ny Madagasikara. Mbola misy ihany koa ny fanampiana manokana ho an'ny faritra. Mahazo tombony amin'izany ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Pejin'ny politika tsy tokony ambahamba amin'ny famoahana ny fanapahan-kevin'ny HCC mikasika ilay contrôle de constitutionnalité hoy ny solombam-bahoaka Christine Razanamahasoa androany. Nahentsiny ihany koa fa tsy acte administratif na endrenan'ny Premier Ministre ka tsy tokony hisy fanemorona ny fandiniana ireo lalàna tonga amin'ity androm-panjakana ity. Asan'ny filan-kevim-panjakana ny manao ny préjudice de préalable ho hiatrany ity solombam-bahoaka ity fanadezina. Mampiahiany maro ny fitarazoan'ny HCC mandinika ilay fangatahana fanaraha-maso napetraky ny vondrona Ambodivona ny amin'ny fomba nanendrena ny Prime Ministre. Ny fangatahan'ny ministra teo aloha iray hiverina ho solombam-bahoaka indray no dinian'ny HCC mialoha ilay fangatahany vondrona Ambodivona. Ny an'ity ministra teo aloha ity izay vao ny 17 ny volana janoary teo ny tonga teny amin'ny HCC nefa ny an'ny vondrona Ambodivona efa ny 17 ny volana janoary no tao. Tsy mitombina ny visin'ny privilège de préalable amin'ny fandiniana ny fangatahan'izy ireo iny, hoy ny solombam-bahoaka Razanamahasoa Christine. Acte administratif no anaovana privilège de préalable. Ka raha izay no miseho eo dia lasa mitsabaka amin'ny fahefana tsy azy ny HCC aloha ray ary ny Conseil d'État amin'izay fotoana izay dia laza hoe tsy nanana fahefana izy anefa acte administratif fahefana. Ratsaivina efa nilaza ny heviny mikasika ity 250 amin'ny lalam-pandrenana amin'ny fanendrenan'ny Prime Ministre ity ihany koa ny filohan'ny HCC ankehitriny fony izy mbola pahalalana tsotra. Hatramin'izao anefa mbola tsy nahinompo eo ihany ny HCC. Inona no antony? Mampitombina ny tombatomban'ny rehetra mikasika ny tsindry sy ny teritery miatra amin'ity fitsarana ity ho hiatrany ity solombam-bahoaka ity. Ilay mahatonga an'ilay fitarizana aloha mahagaga ihany. Ary dia raha mahafantatra moa fa fanapahan-kevitra ho raisindry zareo dia ny tena mahakasika ny lalam-panorenana. Fa raha ny lalam-panorenana ny tena hojerevandry zareo ato amin'ny HCC dia tokony
tsy hiambahamby izy fa voadika ny andalana ny article 54 ny lalam-pandrenana ary zany angamba ny eritreretinay mampitarozatra ny tiraraha ity satria mety mafanafana ny adi-hevitra. Mbola manana eo amin'ny 2 herinandro eo ny RCC andiniana ity fangatahany vondrona modivona ity. Nanao fanambaram-pananana androany ny député Christine Razanamaso sy ireo solombam-bahoaka mapara sasany. Fandranana ny harem-pirenena antsokotsoko tsy azo atao ny mandihy tsy afatavony ho ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo raha nanontaniana momba ny raharaha bois de rose androany. Mazava zany fa tsy mbola misy vokatra mivaingana eo am-pelantanana ny fanjakana malagasy amin'izao fotoam-pitondrany Prime Ministre vaovao izao. Inona ary nataony fitondrana rajonary mampianana nandritry ny herintaona voalohany efa nanomboany ny ady amin'ny andramena herintaona tsy nisy nagrobone mpanao afera iray aza tratrarao ny fanadihany Lira Biata. Mitoy ny aferana bois de rose miraviravitana ny fanjakana tsy voafaritra mazava intsony ny tena olana samby roa hafa hitana matratra bois de rose tany Sonerany Vongo Maly. Tsy mbola tratra ihany koa hatreto ilay sambo minifang nandositra saika hanaovana fanadihadiana ny herinandro lasa teo. Efa herinandro no nampahafantarana mpanao gazety ny fisino sambo io miaraka amin'ny sarina mampiakatra andramena. Mijanona ho resabe fotsiny hatreto ny satelita Interpol sy TES sy ny sisa manampitrotraka izany mandraona sy manao fampitahorana amin'ny manam-pahefana ny mpanao andramena any amin'ny faritra Sonerany Vongo hatramin'ny androany. Misy linéaire zany voalohany indrindra tokony hafantatra an'io zavatra io satria fa heninay zany fa detenay le gros bonheur ireo mihoajihoady manompana. Efa nipetraka io mihitsy zany reo satria isan'andro misy embarquement or nefa tazana avy amin'ny grande commune io le bay io. Zany hoe tazana avy amin'ny bureau, tazana tanàna, dia sambo ohatra ny ahitanay amin'izao zay mitantara aminareo zao io. Tanàna zay matazana an'le sambo tondra le bois de rose tsika miresaka zao io. Tsy hipetra-potsiny fa misy ny fepetra ho raisina raha ny voalazan'ny Prime Ministre androany saingy tsy mbola fotoana ilazana ny vokatra izao raha nanontaniana momba ireo tranga ireo izy. Mikasika an'le bois de rose efa natsidy kely teo izy tamin'izany teny tao voalohany fa io zany adygoavana fa za dia milaza nareo tsy maintsy fongoroko hatramin'ny fakany eo tsy maintsy vita. Zay teniko aminareo efa misy fepetra raisina toy izy ary teo fa tsy mety ny mandihy tsy afatavony tsy dia tsara loatra fa ho hitantsika eo izy oa zay lazaiko anareo. Mandray andraikitra marina ve ny fanjakana samy manao sarinady manoloan'ny volaben'ireo mpanao aferan'andramena mampanany mpanara-baovao ny filazan'ny fitondrana efa misy ny fepetra ny raisina. Tsy misy mazava mivoaka ny vokatry ny fanadihadiana na dia maro aza ny bois de rose voalaza fa tratra. Aizy ireo bois de rose tratra tany Mananara, aizy ireo bolabolan'andramena 4 alina tratra teto an-toerana ary 5 alina sy 2 hetsy sy 9 conteneur tany ivelany taona 2024 takina trano ny famoahana ny valin'ireo. Nenay izay indrindra ny tena tianay asongadina koa amin'ity raharaha resaka bois de rose ity. Ny fatratrarana sambo, fatratrarana olona ireny dia matetika médiatisé. Fa rehefa avy eo ny suite ny enquête tsy fantatra. Izany hoe mila redevabilité kokoa zany amin'ny mpitondra fanjakana. Tokony ho transparent kokoa satria efa zavatra public ity zavatra ity. Tsy mbola nainompe ny ministra vaovao misahana ny ala sy ny tontolo iainana. Tsy mbola nanome fanazavana ihany koa ny Sega sy ny Foloalinda, ny Bianco, ny ministera ny fitsarana momba ny hoe inona ny tena olan'izy ireo tsy ahitany vahoaka vokatra mivaingana momba n'ity resaka andramena ity. Lafim-baovao hafa kosa indray voatonona indray ny sonorina asa sonomisa 3 tsy manara-dalàna no nomena taratasy fampitandremana fanakatonana fampiasana mandritry ny adiny 12 isan'andro ireo mpiasa madinika amin'ny karama 3,000 ariary ary tsy fanomezana ny zon'ny mpiasa amin'ny knapsa ireo amin'ny ankapobeny ny fandikan-dalàna atao amin'ireo sinoa ireo amin'ny orinasa sy ny mpiasa. Isan'ny fepetra tsy mbola iverinan'ny orinasa mampiasa vola eto amin'ny firenena ny tsy fanajana ny zon'olombelona araka ny fanazavany inspecteur du travail iray arao ny fanadihadiana.
Osika amin'ny taratasy tsy fanaran-dalàna amin'ny zony mpiasa ireo no hita nandritra ny fidinana fotony natao tamin'ny orinasa tantanana teratany sinoa miisa 3 ny alatsinainy lasa teo. Mpiasa manodidina ny 300 isa no tsy voaja ny zony amin'ity orinasa ity. Miasa mandritra ny adiny 12 isan'andro ireo mpiasa ireo ary mihidy eo amin'ny orinasa. Ankoatr'izany, sehatra ny fanamboarana kapa sy akanjo no iasan'ny orinasa araka ny voasoratra ao amin'ny taratasy-panjakana. Tsy izany anefa ny zava-misy mpanondrana vato ary mampiasa akora chimika ny orinasa rehefa natao ny fidinana fotony. Hatreto, taratasy fampitandremana no nomeny ireo sinoa mampiasa ireo. Ilay ny teniko teo hoe ny antony zany dia le hitany izy rehefa natao mbola azazainao mbola inspection sommaire natao tamin'ny alina iny dia efa nahitana zavatra be dia sy zavatra ara-dalàna zany na ray raha ny Frantsa angamba dia tao ireo zany le sinoa manao travail au noir. Dia olona reo zany idiny eo raha vao tonga ao dia idiny vavahady ireo olona reo tsy mahazo mivoaka ireo manao feu contenu 24 heures sur 24 dia misy équipe de 8 zany tsy fatao zany équipe de 12 heures dia miala l'équipe anankiray zany miasa adiny 12 dia midiny indray l'équipe anankiray dia izy aloha tsy efainareo hoe dans un premier contact dia hita hoe complice ihany le mpiasa. Mampiematra ny fampiasan'ny orinasa vahiny vola eto amin'ny firenena ny tsy fanajana ny zon'ny mpiasa sy ny zon'olombelona. Raha tsy ahivina, orinasa miisa 4 no miandry fankataovana amin'ny fiverenana amin'ny tsenam-barotra Goa. Tsy mbola fantatra ny fotoana amoahan'ireo lisitra ireo araka ny fanazavana voaray ary mbola miandry ny fitsirena ho vita. Tena misy zany le orinasa matetika mantsy hita zao ny Goa. Dia fantatrao fa ny Goa manao exportation. Misy firenena mandray an'ireny produit avy ety ireny raha vao misy problème na mpiasa dia refileny le produit zany. Ka le mpiasa le toeram-piasana zany zay manana zay souci zay dia tena manaja mihitsy izy le droit-na mpiasa rehetrarehetra ny ara-dalàna. Tsy fanaran-dalàna mazava no hita tamin'ireo orinasa ireo, tsy mbola ampy kosa nefa ny fepetra anakatonana ireo orinasa ireo raha ny voalaza ny inspecteur de travail. Fianakaviana manodidina ny 300 no mananontanina amin'ny fahaverezana asa ankehitriny raha mitony tsy fanajana ny lalàna ataon'ny mpampiasa. Seha-piarina mirona tsikelikely amin'ny fambolena volo fanondrana ny mponina eto amintsika ankehitriny ankoatry ny bongolava izay efa mpamokatra sy mpanondrana ity vokatra ity zanakapoavy rory 3 fototra no efa voavola ny soniatanana ankehitriny fianakaviana anjatony no mahazo asa vokatra izany fanadiny ka eto Andretsilavo. Rehefa toerana misy nofotany eto Madagasikara dia azo ambolena azy. Tsy ilaina ambolena isa-taona ary firenena 7 monja maneran-tany no ahitana izany dia Brésil, Chili, Pérou, États-Unis, La Réunion, Madagasikara ary Inde. Hatrany amin'ny 10 sy 4 tapitrisa taona isa-taona ny filana ao amin'ny tsena Europeana amin'ireo firenena ireo. Tsy misy afa-tsy 7 taona nefa isa-taona no vokatra amin'ireo firenena ireo. Noho izany, lafo ny vidiny amin'ny tsena iraisam-pirenena hatramin'ny 3,4 alina ariary na 5,2 euro ny vidiny 1 kilao amin'ny dipoavatra mena na ny voatsiperifery. Zara raha misy mamboly nefa ity karazana volo fanondrana ity ary lavitry ny lavanila sy ny jirofo ny lanjany. Tetika hitan'ny teknisianina iazomana ny mponina ivelan'ny tanàn'Antananarivo ny firotsahana amin'ity seha-piarina ity. Tany 30 hektara no volena poavra rozy 3,000 fototra eny esony adanana. Lavana aloha ny lavaka dia asiana bozaka. Rehefa vao izy bozaka izy dia totofana tany indray. Rehefa vao tototra tany izy dia asiana zezika indray. Rehefa misy zezika eo ambonin'ilay tany dia mbola totofana tany fandroana. Dia vao tototra tany fandroana izy dia mbola asiana zezika. Dia afangaro amin'ilay tany nasiana ilay fandroana iny. Dia lavana amin'izay voany dia atsatoka ny zanak'azo. Efa misy 3,000 fototra eo izao no voavoly. Efa bolana izy dia mamofy dia mioty eo anatin'ny 5 taona. Nahita an'ilay projet-ny exode urbaine aho dia misy lahatra tanteraka zany amin'ilay zavatra. Anisan'izany moa dia ilay fambolena poivre rouge ao anatiny koa ny fikarakarana ny akoho sy ny karazany. Ny 100 velaran-tany azo volena ihany no voatrandraka eto Madagasikara. Zara raha misy 20 hektara amin'ireo no ambolena voatsiperifery tahaka izao ary 700 ny fianakaviana mivelona aminy any Bongolava. Tsy misy tetika asa-panjakana anaparitahana ity fambolena ity hatreto ary zara raha fantatry ny mponina ny fahafana mitrandraka izany. Afaka efa bolana mikasa hamoaka vokatra hatrany amin'ny 10 taona ireo mponina ny sitaka ny tanan-dehibe no mena fonenana tetesy ny adanana ireto. Raha ny kady tsotsotra mety mampiditra hatrany amin'ny 203,000 tapitrisa ariary ny vokatra amin'ny tany 1 hektara raha tsara ny kalitao.
3,9 hatramin'ny 7,4 ariary kosa ny vidiny 1 kilao. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray mitaraina amin'ny fanimbana lalana ataon'ireo mpitatitra amin'ny orinasa mpamokatra kiroma any Ambatondrazaka ireo mpamily taxi brosy tsy voahaja ihany koa ny fandinany barrière de pluie fa vao mahazo tsolitra ireo mpiambina dia misokatra ny lalana tafakatra hatramin'ny 2 andro no lany hamakivakiana ny lalam-pirenena fa 420 raha avy any Ambatondrazaka makany Ambatondrazaka avy eto Antananarivo tsy mbola misy hetsika ataon'ny fanjakana mivantana hatreto ireo mpitatitra ny orinasa kiroma kosa no asain'izy ireo mandray anjara amin'ny fanarenana Oliva Antriniala. Sombony amin'ny olana sedrain'ireo mpitatitra fiara iombonana avy any alaotra ny fahasimbany fiara toy izao manampitrotraka izany ny fotoana lan'izy ireo izay mitombo avy 3 eny vokatry ny fampitehan'ny lalana sy mba hatrany amin'ny 700 isanjato noho ny kaboraraka ny RN 44 mihazo ao Ambatondrazaka. Ireo ampandalana Pambamvoanjo no mahatantiorana potika kosa ireo lalantany rehetra. Kaboraraka ny fifehezana ny lalam-pirenena fa 420 ho ireo mpitatitra tsy miasa araka ny tokony ho izy ireo mpiamina barrière de pluie manome hatramin'ny 10 ariary ireo mpitondra fiara mivezivezy dia afaka mizotra soamantsara manohy ny lalany ireo camion aza tsy misy voasakana. Point anaky telo zany no tena ratsy. Camion le chrome no tena maharatsy le lalanao satria be loatra le tonnage hoentina. Faravakely zany mety eo amin'ny 22 tonnes indray. Potika tanteraka. Tsy fantatra izay fanjakana amin'ireny le mpitatitra chrome reny fa tena potika amin'ny lalana. Andainga manambatonga Vodiala zany tena potika tanteraka le lalana. Raha efa tsara zany iny amin'ny Vodiala Ambatondrazaka iny nandray ny hoe adiny 3 sasany ohatrany mavanay azy. Azao maly ariva zay ninga tao amin'ny ninga tany Amparafatany tamin'ny 3 teo amin'ny 220 tafiditra eto Antananarivo. Amin'ny 220 atoandro zay tafiditra te. Taorian'ny fitaraina ny depute Ambatondrazaka teny anivon'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny fitaterana kosa vao nandroso vahaolana ny fanjakana. Vahaolana izay vonjomaika fotsiny ihany, tsy handraisan'izy ireo anjara mivantana fa miankina betsaka amin'ny orinasa kiroma ny ankamarony. Verina fa kiroma no manimba le lalana. Dia nataona devitra tao zay dia namoaka vahaolana 3 zany tao zany. Ny ray kiroma zany tsy maintsy arahana maso le charge ny camion. Dia faharoa kiroma iara-iasa amin'ny travaux hijery zay point noir rehetrarehetra dia ny pont tetezana zany ho renforcena mba hahazaka le camion mavesabesatra. Le point noir reny amin'izay zany zay camion mitondra kiroma mivoaka rehefa miverina izy mitondra le vatovato madinika reny ho araraka amin'izay toerana misy point noir zany. Iandro propaganda manaraka indray ve ny RN 44 efa 10 taonany maro no niandry ny propaganda ity lalam-pirenena ity isan-taona vao migadina ny fahavaratra sy ny rotsakorana potika hatrany ity lalana ity rehefa misy ihany koa ny fifidianana dia toy ny ho vita rahampitso dia ny rahampitso ny RN 44 kanefa tsy mety tanteraka izany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray mahatsiaro voarirary ireo mpampianatra frama olana resabola mikarakara fitokonana ireo mpampianatra frama ny alatsinainy ho avy izao hetsika izay hanoeran'izy ireo ny tsy fanazan'ny fanjakana ny fotoana fizaran'ny subvention ankoatra ny fitarazony ny fifanarahana amin'ireo mpampianatra ray alina vaovao voaray ny taona 2024 sy ny fiemora ny fandraisana mpampianatra vaovao manaraka. Oliva Antriniala hatrany. Ananany mpampianatra frama matrosa ny fanjakana tsy mbola misy voalohany famatsiana isan-drovolana na subvention bimestrielle an'izy ireo hatramin'ny taona 2024 tamin'ny fotoanan'ny tetezamity izy ireo vao naharay vola ara-dalàna fa nandritry ny taona 2024 no nikorontana izany. Noho ny fitombony fahasairanan'ny iray aman-dren'ny mpianatra zary lasa tsy zarizary ny karama raisin'izy ireo. Efa misy amin'ireo mpiara-miasa amin'izy ireo ny ala tamin'ny asa maha-mpampianatra frama azy vokatry io famatsiana tsy araka ny tokony ho izy io araka ny fanazavana. Le karama amendray aman-dreny aloha efa kely dia manarakaraka zay hoe mahazo subvention zay dia io dia tena tara ohatrany hoe CEG zao dia tena ela be mihitsy ela be izy tena hoe mitrefla mihitsy zany zay tena hoe miaritra amin'ny marary zany. Tena anay zao dia efa navita 11 ans de service kanefa dia mbola tsy fantatra na ahoana amin'ny resaka recrutement zany. Ny betsaka nefa natafitany mpampianatra frama nahazo ny toerana sahaza azy kanefa ny tena anay amin'izao fotoana izao dia mbola
frama ihany. 5 isanjato ireo mpampianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana amin'ny ankapobeny no mpampianatra frama iantohan'ny iray aman-drenin'ny mpianatra. Efa niverimberina teny amin'ny ministera ny akamaroan'izy ireo nangatam-panazavana sy ny takiam-pahatsorana kanefa hatreto tsy mbola nahitam-bokana izany, antony manosika azy ireo hanao hetsika ankehitriny. Jaly ny mpampianatra frama amin'ny subvention maneran'ny Madagasikara izay tsy mety mivoaka. Itsikilany koa mikasika ny recrutement efa nanaiky izay ary efa nandevitra raha tamin'ny grève nataonay recrutement mpampianatra frama rehetra notakinay nefa nanaiky izay tamin'ilay hoe 10 000 ny zakan'ny fanjakana. Or nefa ny filoham-pirenena efa niteny hoe hanome 10 000 manaraka izy tamin'ny 2015 teo aza mbola tsy mivoaka ka izay naovanay fanerina sy ny antsoavo ary izay nanaovanay mahatonga izay manao hetsika fa tsy zakanay tsony le fampandriana drisany mpampianatra frama. Raha tsy ahivona 3 andro lasa izay no nilazan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa ny volana martsa ho avy izao no ivoaka ny lisitra faharoa andraisana ireo mpampianatra frama iray alina vaovao ho mpiasam-panjakana. Ny faran'ity volana ity ihany koa no ivoaka ny taratasy fanendrena sy fifanarahana ho an'ireo voaray teo aloha ireo daty ireo izay efa niova sy niemitra matetika ho ireo mpampianatra frama. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray ilarana ny charbon ny arina fandrehitra kehitriny eto andrenivohitra ny lalam-pirenena faharoa fa 4 ary fa 7 no isany ahitana fahasimbana betsaka tafakatra 2 alina hatramin'ny 5,4 alina ariary ny gony arina fandrehitra kehitriny mitombo avy roa eny ny masokarena amin'ny fanamboarana ny charbon araka ny fanazavan'ny mpandraraha amin'izany voatery ireo mpivarotra mampiakatra ny vidiny eny an-tsena. Mikaela Ramarla no mitatitra ny Indien makasika izay. Filarina isa maraina manomboka amin'ny 7 ora hatramin'ny 1:10 ora atoandro. 2 alina hatramin'ny 5,4 alina ariary ny iray gony raha toa ka manodidina ny 4,4 alina hatramin'ny 7,4 alina ariary izany talohan'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Tsy mahazo charbon intsony ny 200 ariary raha tsy mitondra sachet 300 ariary sy 500 ariary isan'andro ny vidin'ny tokantrano iray raha ny zava-misy ety amin'ny mpivarotra charbon androany. Raha manodidina ny 200 gony isam-bolana ny charbon vitan'ny mpandraraha iray ny enatra amin'ny 50 gony isam-bolana izany nanomboka ny volana desambra lasa teo. Miakatra amin'ny vidina charbon, miakatra amin'ny vidina sachet, efa tena tsisy mihitsy izy amin'izao zany. Ny charbon mihitsy zao no tena fa krizy le toetrandro zany e. Ianao zany zao raha mandoro charbon tsy mirehatra ny anaty fatana. Na mihena be izy any anaty fatana. Dia izay mahatonga anazy miakatra amin'ny vidiny any. Ankoatra ny hoe ambany fa efa mividin'ny mponina, olana hafa ihany koa ny fampiakarana ny arina fandrehitra eto andrenivohitra. Ity fiarabe ity ohatra any amin'ny lalam-pirenena fa 7 iny no maka charbon no ny faratsian'ny fahatapahan'ny lalana tombony fandaniana. Traikany amin'ilay lalana simba fa izany hoe ianao chauffeur dia tsy maintsy mitandrina ihany zavatra simba hita aloha zao dia resoro betsaka amin'ilay rano miakatra amin'ny tena misy fiatraikany betsaka amin'ny tômôbilina mihitsy aloha le amin'ny gasoil lany zany le lalana ratsy satria raha atao hoe gasoil na 4 000 zany lanay amin'izao tafiditra any amin'ny 6 000 any gasoil amin'ny faratsian'ny lalana. Olana hatreny isa-taona eto amintsika ny vidin'ny charbon rehefa fotoanan'ny fahavaratra. Olana mitarazoka kosa ny fiainan'ny fahefa-mividin'ny mponina. Mbola ny 700 malagasy sy ny mampiasa kitaina charbon ao an-tokantrano raha ny antotanisany WWF. 5 alina hektara isa-taona ny ala ripaka tamin'ny famenoana ireo filany ireo araka izany. Efa maro ny torohevitra amin'ny angovo azo avaozana saingy mivelona indray ny olan'ny fahefa-mividy. Any ivelany niazan'ny Russie ny filoham-pirenena frantsay François Hollande sy ny chancelière allemande Angela Merkel androany toy-hatrany fifandonana teo amin'ny separatista pomban'ny Rosiana sy ny ero anivon'ny gouvernemanta tamin'ny herinandro ity ny mpony etsekilan'izay sahirana sy manamafy vokatry ny ady any Ukraine fanadino amin'ny sarin'ny France 24. Tao aorian'i Kiev, Moscou indray nidingana manaraka amin'ny famohanan'ny krizy any Ukraine.
nanolotra ny protocole de Minsk ny filoham-pirenena frantsay François Hollande sy ny chancelière Allemagne Angela Merkel amana ny olana ny toerana. Tsy naomby ny fifanarahan'ny sabosy lasa teo everina fa amany olana ny Ukraine ny fionana anio. Andrasana ny fankatoavan'ny filoha ukrainiana sy rosiana mba ahafana miala amin'ny krizy. Tato anatin'ny herinandro isan'ny nitady hevitra ny filoha rosiana Vladimir Poutine amahana ny krizy any Ukraine. Nisy ny fionana teo amin'ny sekretera jeneral amerikana John Kerry, ny filoha Petro Poroshenko sy ny praiministra Omaly. Mbola tsy nisy fanapakevitra noraisy filoha amerikana momba ny famatsiana fitaovam-piadiana any Ukraine. Nanolotra $40 tapitrisa any Ukraine États-Unis anarenana ny toe-karena ny toerana raha nambarany John Kerry hatrany. Samy manohana hatrany ny fampiarana ny protocole de Minsk ny firenena amerikana, frantsay, Allemagne treto fa miankina amin'ireo firenena roa tonta kosa voakasiky ny krizy any Ukraine ny fivoarana izany. Ny OTAN sekilan'izay nandefa miaramila 10,000 anatsinana ny Ukraine hiatrehana ny separatista pomban'ny Rosiana. Miampy izay ny fanohanana anabakabaka sy an-dranomasina. Miainao anatin'ny tahotra sy ny darika bomba tsy akiato mandritra ny 10 volana izay ny ponina any toerana. Serasera sy diplomasia noroainy ireo mpanao gazety sy miankina teny avoaloha androany nandritry ny fiona ny fanjakana malagasy sy ny vondrona eropeana ny resahana mikasika ny famatsimbola sy ny fanampiana avy any ivelany amin'ny lafin'ny politika tsy tokony ambamba amin'ny famoana ny fanapahan-keviny ny HCC mikasika ilay contrôle de constitutionnalité ho nisy solombam-bahoaka Christine Razanamahasoa androany. Toe-karena mandraona sy manao fampitahorana amin'ireo manam-pahefana ny mpanao bois de rose any amin'ny faritra Sonirano Vongo hatramin'ny androany ary farany eo amin'ny lafiny toetry ny andro feno ny fepetra maharivo-doza ilay andro ratsy ka nazony ny anarana hoe fondita amin'ny 3:00 teo dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalamovao tamin'ny tianio ity sorony ianao naraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Soka vitre, Baolay, nanolotra anao teo, ny Vaovao.